Lolo Fievae tantara nosoratan'ny RH Roland. Manao azafady aminareo tompoko lasy tompoko vavy. Ny farara feno rano no tsy mba maneno ary ny zoim-pahoriana tsy mahalopy eo. Ko mitsangana tsy fidiny mitenitry zoto eto anatranareo zao fahoriana mangeriko zao aho, ka ilaza teny raim-bava eto masonareo tsy hakanafaka. Miala tsiny anefa aho satria tsy misy mahay mamindra ohatrany akoho fa raha mamindra ambony safa misolafaka, ary miteny tsy miala tsiny kosa dia tahaka angabe kendam-body akoho ka mahazo voninahitra vao mivadim-pomaso. Ko miala tsiny tompoko lahy, miala fondro aho tompoko vavy, satria tsy mba ilay sipanga mitendry vero aho fa tsombotro mandady amin'ny fanotrarana. Raha afaka ary ny tsiny ialany vava dia izao ny teny ambarako. Tonga eto amin'ity toerana metrahana ny nofon'ny tompoko vavy antsy ity isika izao. Raha isana ny andro ny ainany teto an-tany dia fa 20 taona teo, fa talohan'ny fahavelomany kosa zany izy mba taisa. Ny hafarany aloha dia izao atrehantsika miaraka maso izao. Ity dongon-tany ity no hitahirin'ny nofony, fa ny androany kosa dia ny taona nahaterahany ihany no maro, fa na ianao mihaino ahy io aza dia samy tsy mahalala ny andro ialany eto ambonin'ny tany. Ka inoko fa tsy maintsy ho karakarainy mafy ny fibebahana ary nikelezany aina mafy ny fanompoana an'Andriamanitra. Ka eny ary izy mianakavy izay manaraka izao fandevenina izao. Ko ataovy eo an-tsaina mandrakariva ary fa matoa mandevina ity havantsika ity isika dia efa miavoa koa ny andro tsika. Ka miomana fa ho avy tapoka tompo-pangalatra ny fahafatesana ka dia ny fiomanana no ataovy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka ho faranako ny teniko nefa alohan'izany dia izao ny tenin'ny reto manamanjo. Misaotra anareo no ry zareo amin'izao fahafoza-tenanareo izao. Andriamanitra ane omba anareo lalan-dafa. Tsy ny maty sanatria ny mahafalanay tompoko fa izao firaisaka nasehonareo izao. Ka sitraka eto matory izao tompoko ka valiana raha mahatsiaro. Misaotra tompoko. Ka iangaviana ary ny fianakavian'ny tompoko vavy ho ety akaiky ety. Tena gaga lesy zary andry. Fa ahoana ity inona ny mahagaga lahy? Ngaila zao vao nandevina? Zany lesy fa tena deba lesy reto fianakaviana manamanjo reto ka. Ie, taranaka andriana hoe ry zareo ko, sady gasy tandriana ambony olona. Elangali ity efa niditra tao anatin'ny fasany tao. Ie, efa nandevina tao lesy za, fa madio aho salany hoe ao an-trano zaniko. Sady izay le ity tena vita karo avokoa ny ao anatiny io. Marina vely ity zany. Tamin'ny herintaona nisy nalevina farany tao dia vao izao indray vao misokatra. Sady izao lesy ny tena mahazendana anahy. Fa misy inona ity? Ka zavatra sarobidy avy ny eo akaikin'ilay razanako. Sady atsangany zareo rehefa alevina. Tena hoe mpanane. Zany ve? Ko manina ity no alevina miaraka aminy eo fa tsy homena ny avany. Ka tsy haiko lesy fa toa hoe zavatra tena tsy fonofony fahavelony hoe dia entiny maty. Fa inona aby ity ny eo? Hitan'ilay io fasany io. Malalaka ery ary misy étage ao dia ato antsinana anaty izao misy moto. Ha? Fa ahoana ity ny moto kosa dia alevinao Ka toa hoe accident tamin'ny moto lesy Tena dalana moto be izy izay tamin'ny fahavelony, ary tena tiany io moto io dia tsy maintsy alevina miaraka aminy ao koa. Adala koa lesy zany ny fianakavianiko. Arena avy lesy dia alevinako. Tsy haiko aloha fa i Bernard ny ely ity zany. Kay ve? Nefa ality ny rahalahy tsy manana moto dia manina lesy raha omena lovain-zandriny Tsy haiko aloha izay dikany fa izay ny fomba ny zareo Io lesy fa manomboka ny fanotriana ny razana. Ialanga tsy matahotra faty. Faty avy ve lesy dia ho atahorana. Atao kadala elaka ho tezitra. Ndao ary tsika salama mba hiditra any. Ndao ary. Sady mba hijery an'izany fasanandriana zany koa lesy ako. Sady ahita elara miditra ao Aleo mihitsy miditra fa sao elahy mandaingako. Na milaza abobo amiko eto fotsiny.
Andrianda, lasa tampoka, volaka-datony. Mangina re Rasoa, tsy mety amin'ny fahasalamanao ane zao tomany be zao e. Efa impiry safotra zay ianao dia hiampy eo indray ve? Ka tsy haiko adonony, mafy amiko mihitsy. Fa dia nahaolana loatra ry Andriamanitra nampitondrana kapoaka mangidy tahaka izao zahay. Fa maninona re izaho raha nalainy? Rasoa, aoka ho azay. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra. Aza isika ka masy mandidy amintsika olombelona izy. Tena tsy rariny. Vao misandra ve ny androm-piainany dia atao toy izao e. Sotasota angamba izao sa ilay Andriamanitra mitsonjery ho fahoriako. Aza manao toy izao Rasoa. Aza mba manome tsiny an'Andriamanitra izany fa ary tanan'Andriamanitra isika. Ka raha izany, maninona raha fovoakely izy dia nalainy? Ka ny fihevitr'Andriamanitra anie tsy fihevitrintsika olombelona Rasoa e. Tena tsy zakako e. Vonjeo re raha olona, vonjeo. Kobakoba aloha izy. Kobakoba izy raha olona. Mampalahelo tena matody. Zao lesy manarazy ny olona dia afaka mijery. Okey lesy. Ary tena marina ka iny tena ny lahy. Tsara bidy aby no akaikin'ilay razanako. Ivery lafa-pandainga nga zahay. Dray. Zaho firavaka e. Io ve tsy efa ho volamena 4 grama le. Vita ny fiainako raha anahy marina. Inona ty mampitokona be an'ilay ety? Ka mahita an'ireto faty mipatrapatraka maro be reto lesy e. Hay ve? Marina tsy ho be tahaka io. Iza no alala amin'izao savorivory be izao. Tena hevitra mety rangahy zany sady mahomby a. Na tsy asa tsony azy lahy zilona tsy ho tafa. Tena alaiko rangahy io a. Zay ao atao ato anaty paosy lalalato fa sao latsaka ka zay voalozy eo ny lahy. Ary inona ty mahakodikody be an'ilay ty? Sisy inona ry tia. Ka ilahy foanako. Tsy mba mandehandeha mihitsy. Ndao hoe lahy hoetika ery amin'ilay moto ery. Mangaly ty teto. Atsy amin'ny ilany atsy lesy. Waile. Tô moto raitra be. Sady amin'izay ty tao hoe ohatran'ireny motocross be reny e. Ivery ty tsy efa 4 million vidiny dia apetraka ato fotsiny ko. Ka tsy fahatalana iny antony. Jery indray retsy poketra retsy. Grave. Zava-behivavy retsy. Tsara be dôly. Raha fianakavia kosa aloha izao tena mba tsy avelako alevinato e. Ary no ay, nga tsy miaraka komoa ela sianza. Ka sino lesy za. Tsara mihitsy lesy ny nafaty azy amin'izay samy tsisy tompony. Andray kosa lesy zany ara-tsitsainy lahy. Ka marina kosa le lesy zany. Nefa na dia zany aza mibandy mba olona manana ny maha izy azy ihany nefa dia bandy tsy afaka reny mba akiziny sady mba tiako. Alahelo ny tsy mahazaka ny ilay ty le. Fa oka izay fa sao ny olona ty resatsika tika. Rasoa, sao mba tokony hanao vakansa kely aloha isika? Tsy mbola te handeha amin'izany zahay e. Aleo aloha ety ihany fa toy ny mahita azy izany zany indraindraiko. Eny e, tena mbola ao anatin'ny alahelo ianao. Fa na izany aza mba manaova zavatra hafa ihany e. Amin'izay mba verivery-dy. Eny e, fa zao anie Robert e. Fa ahoana? Tsy mba mahatsapa ve ianao hoe toa hafahafa izany nafatesany anjaka? Eny e, na tsy karitra an'izany ihany aloha e. Te ino ny saiko hoe mosavy ilay izy nefa. Ka naza koa zany Robert e. Nefa tsika tany amin'ny dokotera tsy misy na soritra aretina akory aza. Noentina tany amin'ny gasy mba hoe mahay indray nefa tsy hita izay marina e. Marina izany reniny a. Efa tena hafanenina isika. Efa maro tokoa ireo mpitaiza mba hoe mahay nefa tsy misy vokany mihitsy.
Na izany aza aloha tena hiantsokotodiny na havanana nalalana ny zanako e. Fa raha Andriamanitra monina ka atao ahoana e? Marina zany. Nefa Andriamanitra maly izay nanao zao e. Ananako alahelo mandrakizay e. Na mafiritritra izy ka hitsinja tadio. Ndao isika roa hivoaka kely any an-tsena any aloha. Ndao ary e. Inandray zato mahafalifaly any lato izao e. Kay ve mama efato e? Fa ahoana? Fa ngamonareo tsy mba nandevina tany e? Inona nandevenako any e? Nga ataovako sa volovoloko reny olona tsy hampafiriny reny. Nefa dia mendinendiny ery ety an-tanà. Zay mihitsy ry mama. Mafy tokoa mantsy ny nampitondrany anako. Efa fantatro lesy zany a. Ka zay no nanalako ny andehibeany e. Ha? Fa nga ny fitamin'ny mamy izy iny le. Trotro zao mihitsy. Fantatra ny faniriana ho azy iny. Nefa Kay ve? Tena mety mihitsy zany ry mama. Amin'izay matsy samy tsy misy tompony. Sady izy koa efa tsy tia raha teoko. Tsarovo Jules, fa fitiavako alany mahatonga nananao an'iny. Ie, fa ivery ry mama tsy vonoina. Ohatra mba tia matsy izy iny ko. Ny andray Jules, izay manelingely amin'ny fiainantsika dia vitaiko a. Eno fa tsy vonoina ho ahy izy ko. Eny ary. Fa lolo zany ho any e, ndao amin'izay sakafotsika. Kay ve fa masaka ny vary ato e? Ie, efa mifinosako ao e, alay voambo fandrinao. Dia ahoana lesy ry Jules? Dia ahoana lesy ry Andry? Inona ny vaovao e? Tena misy ly tia. Fa ambarao lesy e. Tantarao, inona ary ty? Tsika nge kampinamana e? Ka tsy zany ly tia. Fa tena zavatra ratsy be mihitsy le izy. Ka lazao ary. Zao ary. Nitonony tsara aloha elahy. Fa henoko tamin'ny mpiaramonina zany. Fa tsy haiko izay tena famarinany a. Ka alefaso ary dia ho hita eo e. Misy olona saika tratra hoe le ty tamin'ny fatin'ny anja iny a. Fa saika tratra ahoana le? Ka hoe mpamosavy honiko. Dia mama lany sisiny resaka. Marina ve ly ty zany? Mamako kosa aloha tsy mahavita an'izany e. Fa iza ly ty no nahain'olona an'izany? Tena tsy fantatro lesy reny olona reny a. Fa teo an-tsena no famorivory teo zareo dia henoko fotsiny hoe ravao zany. Fa tena tsy haiko na za koa ny somary lalodalovana. Mety anarana mitovy ngamba lesy zany. Ka na za koa zany hoe manana eritreritra e. Zao lesy averika ihany fa i mama tsy manao an'izany a. Ka za nga moa miteny hoe izy zany. Fa ny tiako tenenina dia hoe anarana mitovy. Nareo koa zany dia manahy be ery. Ka nareo kosa nge milaza hoe i mama e. Fa na izany aza le ty dia zao a. Ahoana le ty? Enoy tsara ihany aloha izay lazain'ny olona dia amariny tsara koa. Fa nga ela koa manana mamanareo le. Zany lesy vavan'olona nge lesy zany e. Tena saika tsy nainanainga tamin'ny ray andro za fa mahalala zava-miafina amin'ny mama zany fa tsy mazava aloha le izy. Ok lesy ry Jules. Fa nareo ohatry lasamborina be zany koa. Zay zany e. Fa mieritreritra ny resaka nataontsika teo iny lesy za. Robert, misy zavatra holazaiko anao e. Fa misy inona renina? Misy olona izay anisan'ny andro fahatato e. Sady tsy dia hitako miteny firy hoa izy io e. Dia inona no lazainy? Ka dadapahana aloha ny teniko e. Ento ary ny teninao e. Milaza izy hoe misavony nahafatin'ny zanako ao madama. Tonga dia izy zany namorika ny zanako inona indray? Tena izy? Mitony aloha ianao Robert. Fa olona fantatro fa tsy havita an'izany anie izy e. Ka inona no mahatonga anao nilaza an'izany? Nahita anahy izy dia nangoraka e. Ka zao e. Fa inona no tena mariny?
Zao ianao koa ne tena tsy azo alamina mihitsy. Ka tsy androka ane, fa tonga dia nivetin-dresaka lazainy. Zaho ary nomeny zavatra za reto atao ambany lela fa tsy maintsy ho hita hono na vanina zao e. Tsotro zany. Inona ny trotra? Ny namono ny anjako inondray. Efa nambarako anao tena mpiandohana fa tsy olon-dratsy ilay olona nie. Fa raha tsy matoky ianao dia vonona ifampiresaka amintsika nie izy. Zay mihitsy fa tena tsy mazava amiko. Zaho ary ifanaraka antsika fa tsy misy korotana eo sa ho anala-baraka ana eo ianao. Eny fa mila mifanazava eto tsika. Fa tiako hazava amiko mihitsy zao. Maninona raha tany ambolohany dia nambary zany? Ka tsy azonao anie. Fa inona no tsy azoko e? Efa hoe olona tsara ny fijeriko azy e. Zay ianao zay. Manao jery ivelany. Ireny ny ivelany fotsiny no mahalemy fanahy. Fa ny ao ambadika ao tsy fantatra ao akory. Maninona? Manao ny ataony ohatrany hoe mamosavy, manendaka, mamono olona. Ny ratsy rehetra e. Avao kosa lolo tsy parifary sy ny vary Robera. Tsy malala an'izany ahy e. Fa ny ahy rehefa kary dia vandana avokoa. Mba mieritrereta ihany sao tsy manatsinona azo lozy e. Tsy malala an'izany ahy. Tenin-delany anahy. Rehefa izay ny anahy dia izay. Tena tsy amelako izay nanao an'izao Eny e, fa mila mitony ary tsika miresaka aminy. Izao hoe impiry no efa nananao foany. Raha vonona marina izy amin'izany dia asaivy makaty. Mama! Ahoana anaka? Tena reniko ny torimaso be foana ho aza tato ato e. Tsy haiko fa toa lasa be torimaso be zany zako. Aleo aloha vilo ny resaka fa sao fataon'ny Jules eo hoe napatoriko tamin'ny foniko izy. Ory mama! Fa ahoana hoe ko? Toa tsy valinao mihitsy ne zany teniko zany e. Torimason-jaza mitombo reny ianao Jules. Fa zao ary mama. Fa misy inona indray e? Niona tamin'ny andro le namako iny aho zaho maly dia zaho ndresaka mandeha eto an-tanàna e. Hoe ahoana lesy? Misy raha vao zany hoe saika hatratra ny fokon'olona misavy fa tsy azo dia zahavo ny jerijeren'ny olonako. Dia ahoana ny toyiny? Zay ihany ka. Fa ataon'ny olona andromaso hoe raha tratra hono hoe dia alaina baraka mihitsy ary mety hodorana velona mihitsy koa aza hoeko. Eny, mety anarana mitovy lesy zany Zay mihitsy anie ny tenenin'ny andre hoe anarana hono tamin'ny-banjo fa tsy mino an'izany izy e. Ka zay mihitsy ry Jules, alalitsena iandro zany Izy aloha dia tena namana tsy mahafoy e. Mifankatiava tsara e. Endry mama, fa hiarina aloha za fa tena valaka be koa za zany Ary nareo zany koa nefa namasaka vary sahady efa taiza sy taiza lesy za. Ny andray vao mipaika ny amin'ny 4 ora maraina dia efa tsy matory tsony zay Efa mivary lay ao ambony vilany ao. Okery mama. Ohatray. Fa nga hiverina tory sahady zato izy mba hakafanana kilo eto ambony fandriana aloha zay Eny ary fa zako aloha misy aliako kely avy eo Lalina koza ny torimasondro mama zany marina. Vao eo no miresaka dia efa rengoka sahady. Robera! Ahoana e? Mazava aminao amin'izay ny teny leranga iny Mazava tsara ka. Fa ity no tena olany. Vao 2 andro neny nandevenana azy dia maninona e? Tsy efa mamofona be ve? Nga tsy ianao ny teneniny hoe mila manao ody maimbo aloha e. Ka ty koa neny tena sarotra e. Fa inona indray Ka ny anokafana amin'ny fasana sa tao tsokosoko ve? Tsy misy olan'izany fa zao ny vahaolana hitako Tonga dia lazao moa resahantsika président dia ambarantsika aminy ny antony anaovantsika an'izao Eny, mety tokoa zany. Ndao ary Ndao ary koa.
Tsara vidy kosa aloha le volamena iny a, sady amin'le karaha ambony kosa aloha ne. Fa ty volabe ty zao tsy hitako izay anaovana aziko. Tena fetsy loha alary Zila, mba hanana-kevitra nanao an'ity bracelet ty sady amin'izay mba nasiako ny anarana hoe Zila. Tena milay kosa aloha le izy. Hitako ny hevitra rangaha. Aleo tonga de lazaiko amin'ny mama de hoe ataoko hoe nahita volamena de namidiko. Ye, de izao koa tonga de hividy moto za mba handriko ny sipa kely eto an-tanàna eto. Tena hevitra mety rangaha zany a. Oedry mama. De ahoana anaka? Toa falifaly be ianao eo zany? Ka afaka atsika mianaka e? Fa afaka ahoana koa zany? Jereo reto anaty kitapoko reto. Dray? Fa vola taizo reto? Somba! Asa matahotra ianao ro mama. Nahita volamena za de namidiko. Fa avy hatrany aloha de namidiko de ty amin'ny tanako tiny aminy, jere. Kay ve, efa taitra zako. Ahoana mba jereko izany bracelet an'la zany? Io e, ahoana, tsara ve? Tsara kosa ny izany, de hono a? Ahoana indray ry mama? De atao inona reto volabe reto? Kay ve, efa mivinavinako ihany ka. Fa lahara-pameana amiko zao a, de hividy moto. Ka mila fahazon-dalana nevo afaka mitondra an'ireny? Tsisy an'izany ry mama. Firifiry ny namako mitondra an'ireny moto reny nefa tsy manana permis akory, sady ataontsika scooter angele izy. Eny, de ny ambiny atao ahoana, fa tsy hitan'ny volabe an'lahy io anie zany. Kay ve, tonga de mividy trano tsika, omby, kisoa, fanaka rehetra, sady ilay trano tonga de mitsangana reny novidiana ry mama. Tena mety le zany a. Tena tsy vokalina tsony azaniko. Nefa ne ohatra ny entin-javatra zany foana zay. Mba manapa-kevitra ihany fa tsy afa manoatra. De ahoana ra Jules? De ahoana lesy a? Inona ny malaza e? Nareo zao manam-baovaoko. Inona lesy mba vaovao eo a? Zao hita maso zao lesy e, lasa manana moto, manana trano milay be, nivoatra mihitsy e. Kay ve, mba antsiky vitana lesiko. Gaga mantsy ny ray tanàna hoe tafa tamin'indray mpimaso lisaniko. Aiza, efa mba elana nango na lesy zay de zay vao nanapa-kevitra. Marina aloha ny lahy. Ka ny mahagaga ny eto tanàna anie de fidiram-bola nareo tsy fantatra nefa jereo ny fiainanareo tampoka teo e. Inona moa lesy ny idiran'ny olona amin'ny fiainanay amin'izany a? Sa mila tafatarina azy koa hoe nivarotra tany ambanivohitra zay de ireto ny taratasy sy ny sisa. Marina aloha zany e. Fa misy koa ny olona tsy mahazaka mahita namana roso e. De mitsikera no ataony. Hita lesiko. Ny tian'ny olona zany de ilale sahiran-davy eny foanako. Ny azo lava lesy alandrivotra, fa tsy tokony gaga amin'izany. Ka izay mihitsy ange. Hitako taraiky amin'la daholo ny sipa kely eto tanàna e. Amin'izao lesy ny sipa, vao hitany hoe manana moto ela, de izy indray le tia no mikoty an'lahy. Tena marina mihitsy lesy zany e. Hitako mihitsy lahy. Efa hitandriandro zao ny ravavy mbola mitokikitra eo ihany. Ka mibandy kosa ny lesy bogosy. Sady amin'izay mba afaka ihany. Sady ny katalina kosa ny amin'le lafo vidy reny. Ny ana lesy efa nidorako daholo mbalako taloha reny. Tsy aleo ve lesy mba menana? Ela indray ve de omeko an'ireny. Andao hoe raha hiaraka amiko de hividanako e. Sura, andao ary. Mama wako. Fa ahoany, misy inona e? Marary anao aty ilako avity e. Tsy haiko hoe maninona. Fa maninona ianao e? Sao tsy mahazaka manao an'iny bracelet volamena iny ary ianao e? Aiza kory mama? Ka hoe volafotsy no tena mety atao bracelet ko, fa miaro hono reny. Tsisy an'izany ry mama. Fa za zao ohatrany hoe mivody zany ne izy zany e.
Zao hoe ndana eto any amin'ny mamazafy dia ory fa mety orina angamby io e. Zahay mihitsy angambako na koa zavatra hafa. Tena fantatro ny mahatonga an'io. Inona ry mama? Ka tia moto lava tsy misy farany ity e. Aiza ve ko tsy mipetraka tanàna mihitsy maraina mandra-paharivony andro. Voalainareo daziny izy ity ry mama e. Na izany aza dia mba lanjalanjao ihany fa mandeha lava e. Tsy misy fitsaharana, tsy misy tany zetsy tonga. Ka tsy dia hoe mafy be ane izy io ry mama e. Mandreraka io ry Zila. Miampy an'izany entina daholo izao karazam-behivavy rehetra zao. Tapitapohany. Zay indray mama. Hita fa marina zany kinona indray e. Aleo aloha za andeha ho any amin'ny mamazavy mba hiotraka. Mahakamo be koa tia miresaka aminareo ty. Ndana re, sao koa tsy tratranao ao izy. Iny koa mantsy lava tongotra zay ihany. Tena malaitaina be ny zany tanako zany. Ohatray, sady amin'izay koa toa ohatrany hoe mivotony izy zany nefa vao teo ny norona. Mama koa nefa any anefitra ty tsy afaka hitarainanako. Fa ahoana koa ary zany rivotra zany? Sady jery toa ohatrany menjera dolona izany entana zaniko. Ahoana ry Zila? Sy nenky ny araiky fotsiny tenisany Tsy izany re tompoko. Fa izy ianao e? Kay mbola tsy tonga saina ihany. Zany ny antso ary ianao no naka fananako. Mifona re tompoko. Mamelary anahy. Ay, aza ampijaliana sy ampahorina toy izao re za e. Tsy ilainy. Iny aloha ny temainy. Ay, aza vonoina re za tompoko. Mila mifananako ah. Fa inona moa zany tompoko? Ny zavatra nalainao ve dia tsy fantatrao e? Sa mitadinina? Ty ve? Ty re tompoko. Dia aza ampijaliana tsony re za e. Fa tetangany nangalanao azy. Ka dia nety any ianao dia omeko le izy. Sady ianao koa miteny hoe anao le izy dia mba tsy hiverenanao aty tsony dia omeko anao le izy. Ty e. Tsy mivazivazy aminao za Jules. Atero mifananako any amin'izay nangalanao anazy. Eny re tompoko. Zany ny aina nefa teo faingafainga tanana. Ary izao koa tsy indrery mifananako ah. Dia mitena fa ny aina manefa. Eny re tompoko. Ao fa teriko e. Ary aza manatina ianao e. Ratsy be aza manatina ianao e. Mahamaly faty ah. Inona nangalanao firavaka valio za e? Kay endaye vojeo kiendaye vojeo. Tsy misy amonjimonjy anao zany eo e. Kay kiendaye ay kiendaye. Son saza ampanao ratsy. Sorana satroka le kely an'ity. Aleloha zany dia ho atsy amin'ny reniny aty indray. Hahita vehivavy koa io anio. Inona koa re ty razako? Sady mipika ho azy ny jiro. Inona koa ty zavatra fotsifotsy be manatona ty amiko ty? Fonjeo e! Fonjeo e! Tonga ny fotoana sy kala-pamono ty ah! Tsy mpamono olona zany re za tompoko. Aza mampatahotra anahy re ianao e. Tianao mifampijaliana voalohany e. Kenda, kay! Avelao re tompoko. Mifona re. Tsy afa-pirana nampijalianareo anahy zao e. Mifona re tompoko. Zao ah. Za ny anja ny fononao sy kala-pamosavy ty ah. Mifona re anja. Mamela re anja.
Hamela hoe dia tsy tsapanao ve mifahorian'ireo ray aman-dreniko? Tena naninenako ry tompoko, tsy amerina tsony. Tsy mahalala an'izany za dia mihevitra mantsy ianao fa andro fa izay aty ampasana aty za dia tsy babiny nataonao ianao. Inona reno ataoko anoherako ny vitako taminao. Aza maika ary mpamosavy fa hiditra ho any any isika. Ataoko daholo re se ilay sainao Ay, zao ary mila mifona any amin'ray aman-dreniko ianao ary lazainao azy tsara fa ianao no namono ahy. Tsy manana safidy hafa ve tompoko? Marena kay za no mibaiko fa tsenao ary mbola tsy vita ny fanarahany. Tena marary ny izany tompoko. Inona ny rarahiko an'izany? Eny ary. Ie, izay mihitsy ny fahendrena izay manaiky izay fa tsy hamelako raha tsy vita. Tena ho voniko amin'ny fomba mahatsiravina raha tsy manatanteraka. Lazao rehefa ho tanterahako daholo izay teneninao Ka izao ary rehefa avy milaza any amin'ray aman-dreniko ianao dia makany amin'ny fasako dia ny farany doranao daholo ireo ody ratsinao ambaniko dorinao ireo. Izay fa lasa. Tena mafy kosa aloha no nahazo alina iny Tena marina ve iny Sanofy? Tena izy ireny rangahy. Tena ianjy iny. Fa manahirana azy aho dia ny hamerenana an'ity volamena ty any am-pasanako. Tsy mba ilaza mama an'izao aloha hitako nevitra. Aleo aloha rangahy makany amin'ny andry fa iny matsy mba namana tsy manary amin'ny sarotrako. Tena maty marara daholo ny valahako rehetra. Aleo aloha rangahy hiarina. I mama koa aza tia kay mbola tsy nahamasaka sakafoko. Kay ve taitra ilay tena tsy nahandro ilay za fa andana mividy mofosidy te aloha. Fa maninona koa mamy? Tohotra mangana be izany ny tenda mamy fa nisy inona? Ahoana reno ataoko holazaiko amin'ny Zilina ve? Ka aleo irery ka. Mama, toa tsy mamaly ianao izany ne? Tsy manina re io anaka fa mety nandandiza amin'ny biby angamba. Zaho very mama dia nandandiza amin'ny biby na dia biby lava azako. Ka tsy haiko aza be kesy teo eo lesy ndana vidio izay saiko vidiana fa tsy amin'ny forma kosa. Eny ary dia matory tsara aloha ianao. Inona tsoa moa ny torimaso azo amin'izao Zay ary fa lasa za indray aloha dia tsy hitony tena tololo fotra any amin'ny rasoso robera zany aleo makany amin'ny kiakiranokona dia maka odilolo. Tena hevitra mihitsy zany sady iny mbola tsy namitaka anazy zany. Robera, dia mety ahoana reny izy eo toa mbola tsy misy na inona ihany manko. Mareta rea. Nga hoe zao dia hivaly. Ka tsy androko reny alala marina fa izao aloha Ahoana reniny? Saika tsy voavoa fasany dia tena sady koa sika. Eny rehefa mitady marina ve moa tsy ho tanterahina ihany. Sady rehefa miresaka tamin'ilay rangahy iny dia ahoana? Hitako fa olo matoky ihany izy ka satria tsy mihafahafa mihitsy. Ka izany aneo sady izy ane manizingizina mihitsy hoe tsy maintsy misy zava-mitrangy dia aleo hiteo aloha fa na izany aza tokony ho tohizana ihany ny asa fanao andavanandroko. Eny rea sady lasa variana amin'ny zavatra raha eto fotsiny sika. Rasoa mba lazao ane ry Sara namboatra n'ilay starekisako ao fa mipotsaka hoe ny ambre aziny dia mba jereo kely. Eny ary fa aleo aloha za ikenikeny. Ndao ary.
Salut le Serbaine, nga tsy mandeha moto le. Misy simba lesy le moto dia navelako any loha, sady mba aleo koa mba mandeha tongotra e. Ka ohatry ny hafahafa be mahita anareo mibatrako. Zany ho lesy fa zao a. Fa misy inona lesy? Lazao sao mba misy azo anapiko an'lahy? Tena mba ampimarina lesy za. Ka efa hoe lazao dia hita eo. Ahoana re zany e? Ahoana ary nanambarako anazy amin'lahy e? Tonga lesy dia lazao fa tô mihafahafa be amiko indray ne lazany e. Tongo bakivaky lesy izy tia, sady marary mahamenatrako. Tô lasa mahay miteny be tampoka teo le namako le. Aza mba mahavo lesy mahazo anahy. Fa zao lesy a, nanaonao foana lesy za. Nanaonao foana ahoana? Tsy azo koa. Tena namako elahy, ary tsy ambara telo izy ity, ka mba mangava lahy mba hazavoaka moa lesy a. Fa mbola nisy mipika ve nyresantsika amin'samy? Eny e, tena ampijaliany anja lesy za. Ampijaliany anja ahoana lesy? Nga moa izy tsy efa maty? Ka mananga ny ratro tia. Fa angavy no lahy izy moa? Misy bracelet volamena zay lesy teo akaikiny, tao am-pasana dia nalaiko. Kozy velo ty, tena loza lesy zany le. Fa aiza le izy amin'izao nefa? Ka ny olana nge lesy dia efa namitiko le izy, dia tia amin'ny tanako ty sisa no ambiniko. Tena manaonao foana ne lesy ela zany. Efa niferaka lahy nefa mbola natao lahy ihany. Eny e, tsy mandatsa lahy za fa mampatsiahy fotsiny. Efa voa lesy zao za, fa olana no tadaviko amin'lahy. Mba avonjeo moa lesy za fa tena ho fatiny za e. Ka inona moa lesy ny atao amin'izany e? Tsy maintsy makany amin'ny ronom-panandro roniny zany lahy e. Efa tao an-tsaiko ihany lesy zany e, fa mikorotana be ny saiko dia tsy hitako izay atao e. Fa ahoana fisehony? Ao fa hovidiniko amin'lahy ary le izy. Alina indray ity ny andro, efa milamina daholo aloha ny odolola e. Tonga dia aleo dorana aloha ty fingotra ty e, dia ilay tapakasa ataoka tandoham-pandriana. Way, tena mahatapoka ny jiro marina, tao tsy manjaitra akory ilay fanafody marina. Kay mafilo mihitsy ianao ty raha matora vao. Mbola sainao ihany no mivadika amiko. Fona re tompoko. Aza manatona re ianao e. Aza manatona. Fa ianao nga no mibaiko anahy. Aina solon'ny aina. Kay, maty aho. Mariary e. Avelao re za tompoko, taterako ny teninao e. Tadio fa misy setrany ny zavatra rehetra. Nolazaiko tsisy ny taterahanao na ray aza. Tena tsy afaka mihetsika marina, ary tsy afaka miantso any zilona akory aza. Eto mba fahefako ianao izao, ary tsy hamelako raha tsy maty satria manao ny tsy mety. Zany ary aloha tataza e. Kay, tena marary izany tompoko, sady amin'izay to tanana mangatsiaka be. Aza vonoina re za fa ataoko izay sitraka ao e. Efa nambarako taminao fa misy setrany ny didiko sy ny teniko, ka sao indray meko fotoana ianao rapitso a. Anatanterahanao rehefa nambarako taminao amin'ny 12 ora atoandro no andehananao any amin'ny ray aman-dreniko. Tandremo, mbola averiko ihany hoe tandremo a. Fa dia mifatinao sisa niraisiny eto. Endre tompoko. Ary ao aloha dia fatako an'ilay fofona manitra amin'ilay tena tianao iny ianao, mba tsy ahatsiaro tena. Dray, enona kosa amin'ny fofona mahay be izany. Kay, fanina be izany. Kay! Dia izao foana ve izany ny iainana marina? Taintaindava. Aleo fa hitako ny hevitra. Ty misy hazo be, dia asiako an'ity ny vao mitapitapy amiko ao. Io indray fa mivony varavarana. Ay, zay fa mahatapoka indray ny jiro.
vao miditra indra raha tonga dia asiako amin'ity a. Kay tena mafy lobe mihitsy a. Hita ty marina hoe tarana boanjo fotoboana iny. Inona ianao e? Ohatray. Tena voaka ny izy teo nefa dia nisaraka fotsiny vatany dia avy eo miverina indray. Ary toa mianatra eo mamety. Tsy mahavoana zany ianao e. Fantatrao fa tsy olona nofa mandrana izahay. Ka maninona ny tsy nitaterahana ny teniko? Ha? Valio a? Tena mitady ary sady amin'izay mbola manohitra an'akoho. Ka iny ary tatazy e? Kay, marary re zany, mifona re tompoko. Ao fa ho ateriko re. Aza manatona moa ianao e, tena matahotra be ne za zany. Kay, tanana mangatsika be ty amin'ny tendako ty. Kay, kendae. Sarako zany e. Ary zao koa, aza mikasana amonjy ireny mpanao ody ireny fa ny aina amin'ny manefa. Ary lany fotoana amin'ny fotsiny koa ianao. Fa ny teniko tsy maintsy taterahana. Kay, kendae, endre tompoko. Fa rapitso atoandro ateriko e. Ary manome toky anao za e. Eny ary e. Mbola mandefitra. Ka rapitso amin'ny 12 ianao manatitra ireo fananany rehetra reo any amin'ny ray aman-dreniko. Ary ilay bracelet dia amin'ny rivano aterinao any amin'ny nangalanao azy. Kay. Tena zay vao navototra ny tanany. Tena saiko maty amarina. Eny tompoko. Afaka le bracelet ve no ateriko voalohany tompoko? Fa ianao ve mandiditra za e? Eny e. Tsy maninona fa aleo ary izay nitaterahana e. Fantandremo ny vady tena. Taperiko apitsiny ianao raha toka tsy vita. Dia any akoatra indray tsika ianao miona. Endre tompoko. Zay fa tena lasa marina izy. Tena saiko maty aho. Tena aleo raha pitsimitsy za dia makany amin'ny andro fa raha zao no mitoy tena fatoko sisa ny raisina. Ody lesy raha andry a. Fa misy inona e? Ary ataon'ilay inona ireo angady sy baraminina ireo? Sa misy kandraka? Tena saiko maty lesy zalina. Ka andao moa lesy mba hiaraka ho eny amin'ny fasany anja. Marina ve lesy zany? Dia zao zany tsika ny andeha hoany. Tena mampalahelo anahy lesy elahy. Sady amin'izay tena vao kenda misy ngamba lahy zany fa jereo ny mangana be zany tendalina zany e. Ie, zay mihitsy lesy e. Zao ihany tsika dia andeha. Tena mafy nge lesy izay tamin'ny alina zay e. Sady nanafatra izy hoe mifatoko hoe sisa ny raisina raha tsy tanteraka izay ampanaovoniko. Kozy ve? Eny e, aleo ary aloha zay iomana vetivety e. Tena mampalahelo anahy ty namako ty marina. Tena mba hananarana faramandimby mihitsy mba tsy hikitikitihana ny zavatra maty reny ka. Efa tafahomana elahy. Eny lesy e. Ndao ary taty aloha entiko ty fitaovany ty fa elahy zany ohatrany tena tsapako rerakako. Ie, tena misaotra betsaka lesy e. Ka andao ary. Rasoa, misy olona mandondona ane zao e. Aleo aloha jere kely ary. Dray. Mifona re tompoko, mivalo re. Fa maninona ianao no mifonafona aminay toy izao e? Ampandrosoa re zao olona zao raha matoa. Fa dia avelanao fotsiny eo an-tokotany ao. Tena diso zahay e. Aleo hoe ty ihany fa tsy mendrika ny hiditra ny tokantranonareo zahay e. Efa hoe ampandrosoa izy ho ako. Ka tsy mety miditra re izy e. Andraso fa ho avy ary. Ohatray. Fa ino no tia andolianao eto ambaravarana aty raha vao? Mifona re zahay e. Tamina tokanareo e. Zany namona ny anja. Tena olona tsy vandy ianao e. Vonjeo e.
misy mpangalatra angamba ary atsy amin'ngaroberana izany misaotra nareo re tonga fa tena misy zavatra matsiraviny e. tsy azoko mihitsy. Aleo izy no ilazany nataony ka izao raha matora vao lazao eto retany ren-danitra ny zavatra nataonao sy ny fampahoriana nataonao anay. Enrere olona zany namona ny anty satria tsy mety anjanako izy. Oka rera olona zay a so maty eo io. Kay marare olona kay fantatro lesy fa tena namana tokoa elaka. Zay lesy mampinamana tsy mifandao mihitsy fa zao aleo atomboka aloha dia nyzao sao misy mahatratra etiko. Ye ao ary sokiry amin'iny angadin'lahy iny loha ty. Zay aleo aloha atosiko amin'izay. Tena mafy be ly tia. Ilako lesy kely ainatsy ao lesy miaraka manosika ary manisa telo za dia atamatra ny hery. Ao tero isa roa telo opa tena mafy marina ly ty izy zany. Tsy efa miteny any lava iza dia inona ly ty ny tokony atao a? Aleo aloha rangaha makaina kely dia avy eo manisa indray a. Ie mety mihitsy zany sady zako olo ty tena reraka zany ka. Ie zay kosa ngamba fa aleo mitsangana amin'izay ary lohany. Ao ary manisa isa roa telo opa ino ty fa mivoa tonga dia tonga ny vato amin'io. Aiza efa omby anay lesy io a. Aleo amin'izay za hiditra ka mitandrema ihany lahy. Eny ary tonga amin'izay za rianja anaritra n'ity zavatra anao ty a ary aza makany amiko tsony ianao a. Zay fa aleo aloha za hivoaka. Hoay tena midy le fasana tena aloha sy ty marina. Aleo aloha rangaha atosika ka opa tena mafy be izy zany. Aleo aloha rangaha hiantsoatso an'ny ray andry vonjeo lesy fa voahika ato za. Zay le tena mikatona le varavara-pasana. Inona reny ataoko aleo aloha atosiko tena mafy be izy zany le dia inona ny ataoko aleo rangaha ho any amin'ny mamany zay ngamba ny hita fa hevitra mety atao. Inona re zany no ataoko dia tena ho faty ato zany lako. Ay tena lasa maimbo be koa ny izany fofona zany tena manepotra ana mihitsy. Kay tena tsy afaka miaina mihitsy za marina. Tonga soa ianao fa angamo zany teny anao hoe io bracelet ray io ihany no terina ao aty. Ay fangambo ilainao ihany za mihitsy ka efa tilo ny voatondra ako atyko. Fangamo zany io reriny nalainao taty. Eny sady zao tafavoaka velona tsony ianao efa nidiko ny fasana. Kay tena tsy afa-miaina mihitsy za marina. Tena tsisy rivotra mihitsy izy zany. Kay maty aho
Ode, aiza izay olona e? Toa tsy misy olona ane izy zany e. Tena tsisy mamaly mihitsy. Aleo rangaha tonga dia atosiko ty varavarana ty e. Sady toa tsy midina izy zany. Oay, fa maninona mamany Gilles toa maratra be marina? Novonoany olona re zary andry a. Fa naninona? Nisy namaky nga ny trano? Tantara lava be ny amin'izany ry andry a. Fa hono a. Ahoana ary mamany Gilles? Nga tsy hitanao any Gilles Fa maninona ianao anaka? Ka loza ray loza roa ny ry mamany Gilles. Lazova kely ny aiko ry andry a. Milazy azy zao e. Tena maika mihitsy. Zaho ary hofitiniko anao fa tena lava be. Eny ka tantara ho ariko. Tamin'izay nandevina ny anja dia naka zavatra tao amin'ny fasany tao Gilles. Dia nanangara ny anjo le ry. Dia nasaina naverina tany le zavatra nalainy tao. Tamin'izay namerina azy indrindra no voahidy eo am-pasanao izy. Inona indray ty e? Ahoana ny ataoko? Ampio re Andriamanitra. Tena aleo aloha any amin'ny mamandry tompoko vavianja. Nefa tsy voasaringotra any koa ve zahay? Tsy maninona e. Aleo ataoko fa vonjainy ty. Izy zao e. Inona indray ary zany e. Kay ve Andry? Inona no atondiany se? Aleo tonga dia efa tanina ny resaka madama. Tonga ary dia lazao e. Fa misy inona e? Tsy zany hoa fa naka zavatra tao am-pasana tao Gilles zanak'iravao. Dia voahidy ao izy zao. Loza mariny ty. Ahoana nafantaran'ilay an'izany? Ka namako be nge izy e. Saingy nananao foana dia zao e. Sady niova be koa ny fiainany. Aikay tamin'ilay zavatra nalainy tao am-pasana. Dia lasa napasana zany izy? Ie, ny akanjony sy ny angadiny no namantarako hoe lasa any izy. Eny e, anatra ho azy sy ny reniny zao. Fa mila mampandre ny fokontany sy ny fianakaviana vao afaka mamono fasana e. Satria mbola tsy ampy 3 volana mantsiko. Tsy maninona re. Fa ataovy izay mety sao mba hafitra ihany ny ainy Gilles. Ao lesy lary andro tonga dia mangady miaraka amin'ireto namany lahy reto a. Eny ary rery Monsieur Robert. Zay, aleo amin'izay atosika e. Mety mihitsy zany ka. Ao ary miaraka manosika dia tairo e. Zay fa mivoa e. Oay, fa tsy Gilles ve io am-baravara-pasana io? Ie, tena izy mihitsy io e. Dorana ve sa maty? Aleo aloha entina mivoaka atao e. Ao ry zalahy. Ao e, sasany batany eo amin'ny tanany dia sasany batany lamosiny e. Ero re. Apetra ho etsy amin'ny sisiny etsy izy. Zay, aleo tsapaka aloha fony fa sao mbola mitepo e. Ohatray, tena mampalahelo fa tena tsy misy aina intsony ty zalahy ty. Andray lesy. Dia tena maty ve lesy lahy reka amako? Dia nilaozany lasahady ve lesy zany zahay? Oka zay ry sery Andry. Tena maty le Gilles marina. Tena mampalahelo mihitsy ty tantara ty. Dia zao zalahy, aleo entina mody izy dia hidio ny fasany e. Ndao ary. Dia tena maty zany lahy reka amako. Tena anafarako taranaka mihitsy zao zava-miseho zao. Tena ratsy fe farany fiainan'izy mianaka rasoa. Sahaza ny mpanao ratsy reny e.
Tsy misy takona izay tsy ho hita izany e. Miampy an'izay anie ity zanany tsy avitra intsony, fa ngamba sepitra teo ampanosehana an'ilay varavarana dia maty dia nitolefika teo. Eny e, sady malahelo ihany izany tetra. Rehefa tsy nikasy tanana azy fotsiny tsika dia todinina taona izy. Ka ny loza koa anie dia izao e. Fa mbola misy inona indray e? Ka saika tsy mety maty mihitsy anie raha vao raha tsy nanaovana fombafomba e. Fa fombafomba ino izany? Tsy dia haiko mazava aloha fa olona hafa izay no nanandro ka dia namakiana voatavo hoe dia izay voatapitra ny ainiko. Raha tsy fafara marina. Nolazain'ny olona mantsy fa hoe raha tsy tafafindra amin'ny havany na ny zanany herin'ny ody ratsiny dia tsy tapitra mihitsy ny eny. Ve izany e? Ka iandry ilay namany Gilles ino ny tambatambazany tao dia tsy nety izy sady noraran'ny olona koa e. So ihany fa saika nitandiny-doza izany ilay kely iny a. Fa misy tery amiko aloha ireny fandehan-javatra ireny. Tena mbola misy eto ihany izany ny fanahy ny anja, nikaroka marina. Dia tsy haiko rea, fa ny fanahin'ny anja izany dia mbola mitsingevaheva eto ihany. Lolo mitsingevaheva. Tantara nosoratan'ny RH Roland.